Iny ary toko lasy toko vavy alatsinainy fa 7 ny volana novambra tsika 2024 ny tenako faniry Razafy Manantany miarabantsika isa-tokantrano miaraka andreo namana teknisiana ao ambadika ao, de miaraba ihany koa zany ho an'ny mpanaraka ny onjam-peo ny radio Mada zato teboka valo, miaraba ihany koa ny mpanaraka mivantana amin'ny alalan'ny Facebook sy ny YouTube zay mandray mivantana ity fandarantsika miara-manonja vokarin'ny MBS sy ny radio Mada onjam-peo sy fahitalavitra ity. Miarabantsika na vita ny faran'ny herinandro ary hiatrika ny herinandro vaovao, herinandro manan-tantara satria raha pitso fa 7 ny volana novambra no sisokatra ny fampilezakevitra ho an'ny fifidianana kominaly. Ny atao hoe fifidianana kominaly dia fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina, na io mpanolontsaina munisipaly na mpanolontsaina kominaly izany. Dia raha pitso no hanomboka hisokatra zany ary amin'ny 7 volana desambra no hifarana ny fampilezakevitra. Andresy lahatra zany ireo kandida amin'ny vahoaka mpifidy ny antom-pirotsahana izy ireo, ny vinona sy ireo programan'asa zay hatolotra izy ireo hitantanana izany komina izany ary izay mety hoe fampisehoana ireo mpiara-miasa isan'isany amin'ireo kandida hiatrika ny fifidianana zay ho tanterahana ho isika amin'ny 21 volana desambra ho avy izao. Ny fandaram-potoana samy hafa samy efa miomana moa zany rehetra, fa eo ampandaminana azy ny tena koa ny amin'ny hoe aiza sy aiza dia manahoana sy manahoana avokoa ny an'ireo namana samy hafa hanombohana an'izay fampilezakevitra zay. Ezaka hitondra amin'izay amintsika ary vaveo fa handamina izany ny tenako. Etona dia maneho ny fialantsiny amin'ny fahatarana atao anatina minitra vitsy ny fanombohan'ny fandarantsika. Ny antony dia mbola mivezivezy ny zanakareo, ny zandrinareo, ny zokinareo, ny rahalahinareo, ny anadahinareo fa ny Razafy Manantany satria moa kandida ben'ny tanàna ao amin'ny komina ambonivohitra Ambohitra atrimo ny tenako avy amin'ny lisitra tiako Madagasikara, dia mbola marobe ireo fitaovana ho ampiasaina hiatrehana izany fampilezakevitra izany dia izay zany no tsy maina tsy mbola nivezivezena dia ny ampy ny fitohanan'ny fiarakodia moa zany amin'ny lalana rehetra eny dia anaovako fialantsiny amin'ny fahatarana minitra vitsivitsy maromaro nanomboana ny fandarantsika. Fa fararaham-bavao tamin'ny faran'ny herinandro teo tamin'ny zoma teo rehefa nivahiny teto ny député Fetra Rahalamijafombololona dia efa nanatsidika tamintsika ny sombon'ny fanambaran'ny évêque tamin'izay zany ny fiombonana ben'ny évêque tamin'izay dia ilay tamin'ny teny gasy no tamin'ny teny frantsay mialatsiny indrindra no sombony vakiko tamintsika satria nisy tena nanaitra tao eo aloha zany ny mivantana ho amin'ny tompon'andraikitra zay amin'ny tatana firenena, fa eo ihany koa zany ny mivantana ho an'ny vahoaka malagasy. Dia misy andalana soratra kely vitsivitsy no vakiko tamin'izay, dia ireny zany rehefa novakiko dia nandeha be ilay izy tamin'ny faran'ny herinandro teo ary ny helipatrana tany amin'ireo Aino Amanjery sy ireo tambajotran sosialy iny fanambaran'ny évêque iny, ary mbola ao anatina aktualité amin'izao fotoana izao. Na dia miezaka moa zany tsy te hirarahan'le izy na mamaly amin'ny fomba hafa le mpitondra fanjakana te ampiseho fa tena mandroso Madagasikara zany, kanefa raha ny fanambarany ny fivondrona ben'ny évêque tena mafy dia tena mafy mihitsy iny kanefa mialohan'iny ny filoha Marc Ravalomanana moa zany dia efa nanaitra ny hoe aiza mitondra fanjakana indrindra ny FFKM manoloana ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Sarahantsika mazava tsara samy hafa ny fivondrona ben'ny évêque izany dia eo anivon'ny ekara eto Madagasikara na ny eglizy katolika romana ho an'ny eto Madagasikara. Ho an'ny katolika iny zany manana rafitra izy le fiombonana ben'ny évêque, reo évêque zay manana andraikitra any amin'ny 20 latsaka any ho any manerina Madagasikara. Fa ny FFKM indray fiombonana fiangonana kristianina eto Madagasikara dia ahitana fiangonana 4 be zao, dia ny FJKM, ny ekara, ny loterana, dia ny EEM na ny anglikanina zany. Reo no mivondrona ao anatin'le FFKM. Io no nanaova ny filoha Marc Ravalomanana antsoaviny amin'ny hoe aiza ianareo FFKM manoloana zao zava-misy eto amin'ny firenena izao, fa tena efa enjana ny raharaha zany raha ny fomba nampitamin'ny filoha Marc Ravalomanana azy. Dia aleo aloha zany satria mbola ao anatin'ny aktualité daholo. Zao zava-misy eto amin'ny firenena zao zany dia zavatra mila vonjy
mila n'le ray aman-dreny autorité morale zany hiteny efa nyteny iny zany ny fivotrona be ny eveka dia handrasantsika ny FFKM. Itsika moa tsy mahita an'le moralisateur atsony ohatrany taloha nisy an'le CFAFI fa zao moa zany tsy mahitsika atsony iza moa zany le moralisateur lay fiarahamonim-pirenena le CFAFI manko le sehatra fanarahamaso ny fiainan'ny firenena fa efa presque nahazo toerana daholo koa le mpikambana teo anivon'ny CFAFI tany aloha tany de efa nangingina eny efa eo ihany koa moa zany efa somary efa zoky olona moa zany dia mitambesatra ihany koa zany isaorantsika satria betsaka ihany koa vitan'ireo ray aman-dreny zay mpikambana teo anivon'ny CFAFI fiarahamonim-pirenena hatramin'izay ho an'ity Madagasikara ity fa tokony misy zany eviatsika fa fiarahamonim-pirenena hafa tokony hiteny manoloana zao zava-misy eto amin'ny firenentsika izao iza zany de mbola miandrotsika ny amin'ny hoe tokony hiteny rehetra tokony handray andraikitra ny rehetra satria efa miaopapana ny fahantrana fahampitehan'ny firenena fa manoloana zany zava-misy zany anefa de tsy miraika an'izany tsy mampiseho an'izany ho zava-dehibe le fitondram-panjakana fa de ny ataony ihany ny ataony de tahaka mbola hitehiteny izy hoe tena mbola mandroso Madagasikara tena miasa be izy ireo ary mbola le fika araka le fiteny zatovy hoe le fomba manao ihany no tohizany am'le zava-dehibe le ahafahana manao an'le fotodrafitrasa ho an'le fitondram-panjakana zany hoe lay ciment parpaing zany ny tena ezahana atao etseroa fa le lafin'ny maolona zany tena azo lazaina hoe tena tsy lazako an'le hoe mbola tsy lahara-pahamena ve de ohatrany tsy ahitany zavatra mihitsy hoe vaindondra raha am'le fitondram-panjakana izy tsy hananan'izy ireo planina mazava ahafahana mivoaka ao anatin'izao fahasairana sy fahantrany voaka malagasy zao izy moa zany raha fahasairanana tsotra tsy izy de misy anenjika aniena hitabataba raha ohatra hoe misy fahasairanana kely mandana fa efa tena fahampitehana fahantrana tsy hitanoana io zany iainan'ny voaka malagasy sy ny firenena am'izao fotoana izao de zany no iantsona ho an'ireo ray aman-dreny zay tokony hiteny mba tsy hamela ny loza zay mahazo ny firenena heli-patrana ary tena hamotika ny 7.50 isanjato ny vahoaka malagasy misy apahany kely foana manko mahazo tombony am'izao zava-misy zao lay miaradia amin'ny fitondram-panjakana tsy maintsy mahazo tombony am'izao zava-misy zao fa apahany vitsy de vitsy zany fa amin'ny akabeany akamaroan'ny vahoaka malagasy de mifafankoany mitrosina ary mandady amin'ny kibo mandeha amin'ny tany zay zany zava-misy am'izao fotoana zao dahoara aloha enotsika ny afatra lehibe zay nyentiny ny filoha Marc Ravalomanana de miverina atao anatin'ny fandarana indray ny tena koa rehefa avy eo. Lay faneho-kevitry ny filoha Marc Ravalomanana no alefatsika namana Faliramanarivo sy namatsika ao amin'ny diffusion raha ohatra ka azo atao mandefa izany zany possible ve faly efa vao fotoana zay tokony mba hitenenanareo zao tsy mandeha am'izy tsony nge zao fandehan-raha-pirenena zao ary nareo manana autorité morale fa manino nareo tsy miteny mihitsy izy tsy manontany ary FFKM reo tao ataloha mahafantatra tsara hoe ny FFKM de manana andraikitra lehibe eo amin'ny fitaizana ara-panahy maha-olombelona olona manontolo ary indrindraindrindra mahafantatra ny tokony atao antsina azy tsy mety tadiditra mihitsy tamin'za président de république de reo FFKM reo tsy mamela mihitsy hoe tsy mety zao atao vonjeo reto olonreto de miandry anareo miandry indray aman-dreny am-panahy izy reto miandry ny toromarika ahoana moa nalalana zany hoe fa endrena voaloha-pahalalana raha tsy atoro azy le izy ka de zay mba tiako resana anareo eno iro ray aman-drenitsika reo maninona natomboka tamin'ny vavaka ny asantsika teto tsisy raravanina vita eto ary tsy andeha fahendrena mihitsy zahay mpitondro raha tsy nareo reo mba manoro anay ndray aman-dreny zany noho zany zany afatra tena tiako apetraka amin'ny candidat rehetra manera Madagasikara hoe alova fampiresaka aleo miaino aleo manaja ary mametraka amin'ny zavatra rehetra atao amin'Andriamanitra io tsy fahaizana amin'ny tatan'io tena zava-dehibe mihitsy ny mahazo voaka satria izy manana an'le arena rehetra mahita an'le olona manana petsaka ny olona mirehireh miseho eny amaso fa le olona maro anisy zay tsy manana pitrapitra fotsiny tsisy afaka mandeha tena ohatrany valala voatango marina ka maninona mitenenareo zany tsy maintsy mirahina zany isika de mieno an'ireny tenireny maninona mitenenareo hoe enoy tena tokony enona satria zay
malagasy asika sotra n'Andriamanitra ary tsika miteny amin'ny teny ndraiky amin'ny teny zareo de mientsika fa misy matsy sasa milaza ianareo koa de tena fa zao foana nataonareo manomboka leo politika ny atao hoe politika dia manatanteraka mandresy lahatra ny olona anaraka ny idéologie ny atao hoe idéologie de manana foto-kevitra izy zay iraisana ny soa imbonana misy soa imbonana eto inona atao hoe soa imbonana de hoe misy zavatra tsara atao amboaritsika ty tanàny ty fa sika rehetra samy misitraka an'izany daholo efa avy eo zay atao hoe soa imbonana ary tsy miziriziry amin'ny hevitra tokana fotsiny hoe za zao ny ety manao didiky fe lehibe na manao fahefana tafahoatra de maninona ny tena zany ianareo zao satria tena mijaly le boka malagasy tena mijaly tsy ohatran'izao mihitsy no ny everiko ny fifaranty fireneny ty zao ny fifarany sisy ka tsy maintsy anarina zay tsika ary ny olona mahay manarina ny tsy nety nataony mijaly ny vahoaka malagasy ny filoha Marc Ravalomanina ary tena efa azo lazaina hoe tena efa tsy rariny zao zavatra mahazo ny vahoaka malagasy asana mba tsapan'le mpitondra fanjakana lay fitondrana zao zava-misy zao na de hoe faly fotsiny mampirevirevy io anie io fitokanan-javatra kely samihafa io anie efa nataon'izy ireo nanomboka taty amin'ny 2024 efa nentin'izy ireo foana tamin'ny fomba mampanao ara-politika sy fitantanana amin'ny firenena 20, 1 amby 20, 2 amby 20, 3 amby 20 ary zao tohiza zao ndray 4 amby 20 de efa nanarina tamin'ny hoe mba dinio le sosialim-bahoaka jereo lay olana zay iainana ny firenena am'izao fotoana zao satria tena tsy mihodina ny tontolo ara-toe-karena ary aza de atao fafikatrana lanina amin'ny zavatra tsy lahara-pahamena tsy vaindohan-draharaha le volam-panjakana fa mba aopany amin'ny tontolo ara-tsosialim-polina amin'ny akabeany de ny teny an'izany daholo ny rehetra fa nytoiza le fanjakana ihany ny lalany de verivery lanilany potipotika ary karazany natoraka amina karazana foto-drafitrasa samihafa hitondrana ekipa hitondrana an'ireo mpiara-miasa andaniam-bola any amin'ny restaurant any amina hôtel samihafa any amin'le fitokanan-javatra zay ataon'le fitondram-panjakana amin'le hoe foto-drafitrasa satria te hampirevy te hampiseho satria tsy mahavany le olona ara-toe-karena sosialy le vahoaka de any amin'ilay karazana foto-drafitrasa zany zay asa andavanandro asa fanao ny mpitondra fanjakana rehetra hatramin'izay ary iza moa tsy nanao foto-drafitrasa ho an'ny teto Madagasikara ka raha miteny zao ohatra le fitondram-panjakana ny amin'ny hoe tany Toamasina tany de mitokana an'ilay gymnase ke moa mahagagana ihany fa maninona lizy nampitondraina n'le hoe arena mahavarina ihany satria ohatrany misy ifandraisany amina zanaka mpitondra fanjakana lizy ary misy QG eto eny Ivandry eny QG quartier général na siège nylay antoko miaradian'ny fitondrana tatahaka izay ihany koa ny fomba fiantso azy de gaga sy talanjona ihany tsika fa inona ary ny antony nampitondraina an'izany azahoaiza zany le mba fametrahana ny lizy ny amin'ny hoe misy raha aman-dreny maro samihafa eto mbola misy tokony ampitondraina n'le anarina sam'izany indrindra ny atao masina any betsaka ny eny zavatra zay nametrahana tompon'andraikitra maro samihafa ny diatanany teo amin'ny fampandrosoana ny firenena ary tsy voasambany ihany koa no nisy foto-drafitrasa goavana sala am'izao sao eritreritra manko le mpitondra fanjakana fa izy ihany na vita zavatra tsy fa ny fanjakana roa fotsiny tiako tantsaina amitsika ny amin'ny hoe raha tadiavina ny tantaran'ny Palais des Sports Mahamasina dia Andriamatoa Zafy Albert no namita izany fifanarahana zay fa tamin'ny andron'Andriamatoa de Ratsiraka zany de ny continuité de l'État zany ny tanterahana Andriamatoa Zafy Albert zany de tamin'ny Premier ministre Gioli Razanamasy ihany koa zany tobokola anisany ny andraikitra zany amin'izany fananganana ny Palais des Sports zany ange misy asy nataony mpitondra fanjakana teto Madagasikara teto ny nanao gymnase na teto Mahamasina na ny gymnase Tery Akorondrano ny gymnase ny Soavita tany Toamasina nisy nanao zany nisy mpitondra fanjakana nanao zany fa tsy hoe tonga ho azy ny CCI Ivato Centre de Conférence Internationale la Ivato raitra de raitra ary anisan'ny goavana ho an'ny aty amin'ny ranomasimbe indiana ary mipetraka amina velaran-tany amina hektara maro Andriamatoa Marc Ravalomanana no anisan'ny karakara sy nametraka an'izany nanao foto-drafitrasa daholo ny rehetra
fa tafiditra zany anatin'ny continuité de l'état, tafiditra zany anatin'ny hoe misy zavatra zay heverina fa ilain'ny vanim-potoana satria mitombo ny isam-ponina na hoe ilain'ny firenena satria handray fivoriana lehibe amin'ny sehatraisam-pirenena de tsy maintsy atao zany. Dikan'izany kory tsy hoe zava-baovao be leziminazy any Tomasina, tsy hoe kory hoe tena mirakla be mihitsy ny nahatongavan'izany, tsy a zavatra tsy maintsy tadiaviny zany. Ingany mba tsy ohatran'ilay gymnase, ohatran'ilay stadium barika dimy efa misy fissure, misy fahasimbany sady ireo fitaovana hampiasaina ao anatin'izany stadium barika dimy zany, ary za moa nahazoantsika sary, nahazoantsika akony samihafa zany stadium barika dimy zany. Fa ankoatran'izay na reo filoham-pirenena hafa nge zany tahaka n'Andriamatoa Deratsiraka, Andriamatoa Tsiranana sy ny sisa dia samy niezaka tany amin'ny tandrifiny satria tadiaviny vanim-potoana tsy maintsy anaovana foto-drafitrasa. Fa nananao foto-drafitrasa ara dia mialoha lavitra an'izany tsy maintsy midinihana ny endriky ny sosialy sy ny toe-karena teto Madagasikara. De zay nge le atsony olona am'izao fotoana zao hoe mba tsy ho variana amin'ny rendrarendra, mba tsy ho variana amin'ilay revirevo, mba tsy ho variana amin'ilay mahafinaritra azy fotsiny le mpitondra fanjakana, fa mba hifantoka amin'izay mahasoa ny firenena. De mafy mihitsiny faneho-kevitra natao fiambonam-ben'ny Neveka mikasika ny zava-misy eto Madagasikara. Mafy de mafy hoy fa raha mbola tsy tonga saina an'iny le mpitondra fanjakana, raha mbola tsy miverina amin'izay ny kokoan'le mpitondra fanjakana ny fisainany zany de tsy fantatry tsony hoe inona. Fa efa tena ray aman-dreny faratampony amin'ny fitazaina ny fanahin'ny olom-pirenena no miteny efa mpitarika fiangonana, mpitondra fiangonana zay heverina fa mpaminany, mpiandry ondry no miteny. Ary matoa faratampony ohatran'ireny no faneho-kevitry ny eo anivon'ny fivondronam-ben'ny Eveka, ary tena nahazo firitsoka mahavaivay mihitsiny le mpitondra fanjakana, de tokony mba fampieritrretana zany mba hanova famindra, hanova ny dian'izy ireo raha toa ka mbola azo vaina. Fa reto moa zany mieritreritra azo mafy be, mieritreritra azo tena mahay be, mieritreritra azo baka plus 24, mieritreritra azy ireo fa tena hoe tsy refesy manidy mandrak'izay ny fanjakany de manao zay tiany atao satria mangina sy efa tsy tafahetsika ny tongotra sy ny tanan'le vahoaka malagasy. De zay ny eritreretin'izy ireo amin'ny ankapobeny. De io ny antony mahatonga antsika miteny zany amin'ny hoe haitsio fomba fiasanareo. Za moa tsy manantena an'izany tsika satria iny ara le valokafatra, iny ara le faneho-kevitry ny fivondronam-ben'ny Eveka, zava-misy hafa nitondran'izy ireo, zava-misy tany Tomasina. Mbola mahita olona mirevirevy ianao, mbola mahita olona mihirahira tsara ianao, mbola mahita olona ohatra mampiseho anao fa tena mbola tena mandroso be le firenena, olona tena mahita hoe tena sambatra le malagasy, kanefa le ray aman-dreny de mahatsapa hoe tena potika tanteraka le firenena ary ory le vahoaka malagasy am'izao fotoana zao. Zany ny zava-misy zany ny zavatra iainana ankehitriny zany. De zay le ilaitsika le hoe ny dondatabatra, ny teny sy ny firitsoka mafy be ataona ray aman-dreny tahaka ireny de tsy ho rano araraka andamosiny ganagana fotsiny ihany zany, na hoe tony ny teny manidina fotsiny ihany fa tena mba iraikitra tsara. De samy mahazo ny anjara tandrifiny moa zany mitondra fanjakana, ny vahoaka sy ireo heverina zany fa manana andraikitra eto anivon'ny firenena na fikambanana sy ny sisa sy mpanao politika zany. Fa ho an'ny tena tandrify aloha zany tena nahazo ny apahateny mafy be indrindra de mitondra fanjakana. De hoenotsika ary alefatsika lay fanambarana manontany any namana faly tsika, la intégrale zany ty faly, le izy ray manontolo ve no fanambarana alefatsika eto sa sombony ihany. Izy ray manontolo zay zany izy ray manontolo zay zany misaotra antsika, zay zany ny fandarana, zay zany ny fanambarana zay alefatsika eto ny fanambarana izy ray manontolo zay nataony fivondronam-ben'ny Eveka no alefatsika eto de miverina amitsika atao anatin'ny fandarana indray ny tenako rehefa avy eo de samy manongila tsofina tsara daholo tsika. Mety n'le sombony kely ray minitra sy telopolo na efapolo segonda no entsika sy miparitaka any tambazotra sosialy, fa betsaka anareo no teny taty aminay ny amin'ny hoe tena alefaso hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany izy lay lava be iny de alefatsika ary ndao ary namako faly sy itsika ao amin'ny lafiny teknika. Afatsy ny fivondronam-ben'ny Eveka ny Madagasikara manohina ny fony Jesoa ny fangely firentsika malagasy.
Onena i Jesosy nahita reto vahoaka benjaly sy nafoy toy ny ondry tsy misy mpiandry. Ho an'ny mpitondra sy ny vahoaka mpiray tanindrazana tsy hakanafaka ary ny kristianina katolika. Ho aminareo aneny fiadanana. Izany fiadanana nomeny Jesosy ny mpianany sy ataontsika vavaka ao amin'ny ira-pireneny zany no entinay miara-abanareo sy fakahirezantsika hatrany. Isaorana mandrakariva Andriamanitra noho ny fitantanany antsika mianakavy. Manoloana ny raharam-pirenena. Mpaminany ny eglizy ka tsy sasatra izay ary tsy afaka angina mihitsy miara-manao antsoava amin'ny vahoaka ny fangirifirina mazo ny malagasy ankehitriny. Na dia misy aza niezaka izay tsy azo hodiny tsy hita. Mivaivay loatra ny olana momba ny jiro sy ny rano. Tsy ahitamba-olana mandritra ny taona maro zany. Tsy fahombiazana ny dikan'izany. Ary miendrika famonoana olona ankolaka satria aina ny rano. Tsy mitsahatra miakatra ny vidin'ireo filana andavanandro ny mponina. Mahazo vahana hatrany tsy fandriam-pahalemana amin'ny faritra maro. Mikirosofahana ihany koa ny fanabeazana sy ny fampianarana eto Madagasikara, manomboka amin'ny ambaratonga ambany ka hatrany amin'ny anjerimanontolo. Tsy tena tsapa ny akon'ireny fanampiana avy any ivelany ireny eo amin'ny toe-karena sy ny fampandrosoana. Nozarina hiafy sy hijaly ny vahoaka ka toa zary manaiky tsy fidiny ny fahantrana ho anjara sy lahatra. Tsy sahy maneho ny heviny izy ireo satria aleo maty ampitso izay maty androany. Ny mpitondra etsy an-daniny toa tsy taitra akory, tsy hita mba mitady drafitra sy fomba fiasa ary vahaolana hafa. Ireo mpitondra akaiky kokoa ny vahoaka dia toa angady tsy mahatapakahitra. Misy anefa mbola samy laza ihany fa mandroso ny firenena ary mahavita azy tanteraka ny mpitondra. Sao dia mba misy olona navondron'olona voakarama nahasoaso ny mpitondra ka hodiny tsy hita ny fahorian'ny vahoaka. Be loatra ny mpanararoatra fahefana sy mpangoro-karena na amin'ireo mpitondra na amin'ireo mpiray antoko sy mpiara-miasa akaiky aminy. Ininadinoina fa misy farany ny zavatra rehetra. Ampilazana ireo fa mitotongana tanteraka ny fiainan'ny vahoaka. Tapidalakale ny vahoaka madinika. Etsakilany anefa misy olona manao ampihimamba sy manao tantely afa-drakotra ny rem-pirenena ary mitavana sy mamono eritreritra tsy mijery ny fahantrany mpiarabelona aminy. Vitso no afaka mamoronasa ivelomana, fa maro koa ireo orinasa efa nisy ninina potehina. Ireo tsy anasa mitombo ary tsy mba manana antoka na kely akory. Tsy araka amin'ny fampanantenana sy lokaloka nataon'ireo mpilatsaka ho fidiana ka mandray ny toerana sy ny andraikitra ankehitriny ny zava-mitsanga. Ny tena toetra tokoa no ety manjaka hoy ny fiteny. Tsy mahatoky ny mpitondra intsony ny vahoaka ka miravoravo tanana ary samy manao izay ahafahany mivelona amin'ny fomba rehetra. Dia sanatria ve atao mihitsy izay hampahatra ny malagasy mba hampanan-karena olombitsy? Inona ihany anefa fa misy aminareo mpitondra mandray mangirifiry manoloana izao fahantrany vahoaka eo ampapany izao ary ianao ny ainy tsy ho zavatra amin'ny fitadiavana vahaolana faran'izay maika, mahomby ary mateza. Fampivoarana ny tanjon'ny politika. Ny Papa François dia nilaza mazava fa tsy azo ialana ny politika raha te hampivoatra firenena. Ny hevitry ny politika dia fiahinany sohiombonana, indrindra ho anatin'ny fotoana sarotra. Ny mpitondra sy ny vahoaka miara-dino miantoka ny politika mahomby. Adidin'ny mpitondra no manao izay ananany vahoaka fiainana milamina sy mendrika ny mahaolona. Adidiny koa mampahalala ny vahoaka ny andraikitra tandrefy azy sy manampy azy hanatanteraka an'izany. Ny vahoaka indray arak'izany dia andray izany andraikitra tandrefy azy zany amin'ny fanaovana tsara ny asany, ny fahaizany mivondrona sy mifanampy, ny fahaizany manabe sy mifanabe. Tsy manabe vahoaka ireo tolotolotra ataon'ny fitondrana sy ny mpanao politika izay tsy mitsinjo lavitra fa famonoana afo sy tsy mahalala fa tsy ny eo ihany. Mila mifampiaino ny vahoaka sy ny mpitondra. Mila miaino sy henona koa ireo mpanohitra mba tsy hivadika ho sakana amin'ny fampivoarana ny hevitra tsy mitovy. Ilaina koa ny makalesina amin'ireo lesoka efa nisy tany aloha. Tsy fahamalinana, tsy fahombiazana, fifampiadaniana sy fifaniliana, fampiororona, fiandrandrana lava ny fitondrana, tsy fifampiainona, fifanomezan-tsiny, fanoherana bitolo, fanasarana ny finoana sy ny andavanandrom-piainana, tsy fahasahina mijoro, lainga sy kolikoly, tsy fitanana ny teniny mena sy ny sisa sy ny sisa. Ho anareo mpitondra, manoloana izao zava-misy eto amin'ny firenena izao dia antsoavo natao aminareo mpitondra.
asa fatsikabary no andrasana aminareo. Meo fahafahana isitraka ireo filana fototra sy filana andavanandro ny vahoaka, sakafo sy kojakoja, jiro sy rano, tontolo iainana, fahasalamana, fanabeazana, fandripahalemana, lalana, fahafahana maneho hevitra ankalalahana, atao andromaso manokana ny ankizy ny olona marefo. Toe-tsaina tsy mahazaka ny fahorian'ny vahoaka ka hampandefitra ny ampo politika sy ny tombontsoa manokana no andrasana amin'ny mpitondra marina. Drafitrasa mazava, mitohy ary mateza no ajoro mba hialana amin'izao fangirifirina tafahoatra izao. Izao no fotoana hijerena kaiky sy maika ny famoronana asa sy ny fanomanana ny olona afehetsara ny asany, mba tsy ho vesatra ho an'ny sehatra iasany na ho mpanararoatra sy mpitsetitra vahoaka fotsiny. Antso na vocation manko ny asa fa tsy fitadiavana fivelomana fotsiny. Tsy mahasoantsika ny marina amboamboarina araka izay tombontsoany tsirairay na ny vondrona samihafa. Tokana ny marina dia izay ambarany feo fieritreretana madio sy ampianarany lalàna tena izy ary ampianarany vaovao mahafaly antsika. Ialantsika izao kolontsainam-pahafatesana iainy antsika izao, kolontsain'ny aina no andao aorina sy arovana. Todiana manokana ianareo zanaky ny Eglizy Katolika mandray anjara amin'ny raharaham-bahoaka. Aoka ho hitataratra fa mandray fampianarana ianareo. Ho antsika vahoaka, mitodika amintsika vahoaka indray izahay. Ialao ny toe-tsaina miandrandra lava ny mpitondra, ary tsy eo sy ataovy amin'ny mpitiavana sy amin'ny kitsim-po izay manandrefy antsika amin'ny fampivoarana ny firenena. Fa nanao atokantrano na eo amin'ny fiarahamonina, na ny amin'ny toeram-piasana sy ny fianarana na ny ampiangonana. Tsy fotoana hifanambakana sy hifanararaotana izao. Ny fahaizan'ny vahoaka amin'ny fanaraka sy ny fampitsinjo no antoka hampandry fahalemana sy hampandroso an'i Madagasikara. Meo lanja hatrany ny andraikitry ny ray aman-dreny sy ireo rehetra misehatra amin'ny fanabeazana izay fototra miantoka ny fiainan'ny pirenena. Aoka hivoatra hatrany amin'ny mahampanabe vahoaka amin'ny fahamarinana sy ny fahaiza-miaina ny aina aman-jery sy mpitondra ny feony. Aoka ho fakatahaka ianareo aina aman-jery katolika, finoana sy fiainana. Mampandiny tena antsika kristianina sy ny mpinrehetra izao fotoana lalovan'ny firenena malagasy izao. Sao misy adidy tsy vita, sao tsy ny ainana tsara ny mahafanasina sy fahazavana, ny mahaolo ny fanantenana, sao mbola mifanipaka ny finoana sy ny fiainana andavanandro. Mifameno ny maha-olo-pirenena sy ny maha-kristianina na ny maha-mpivavaka. Eno hiatrany Masondapaoly milaza amintsika hoe mahaiza miaina am-piadanana samy manao tsara ny asany. Ao amin'ny taratasy voalohany ho an'ny Tesalonisianina 4:20. Lohalarana sy mpanome ohatra amin'izay nolazaina teo ambony ireo mitonona kristianina sy mpivavaka. Ireo ezaka efa ataon'ny Eglizy Katolika isaky ny dioseze dia ho amafisina hatrany. Tetika asa fampivoarana ny olona, indrindra ny mahatra sy ny tany lavitra andrina, sekoly, hopitaly, dispensera, dioseze maintso, fampiofanana, vondrona sy fikambanana, ainao manjery, fanakekezana ny olona sy ny tontolony. Izao no fotoana anehoana ny mahafitaovana entina mitorony vaovao mahafaly sy fanabeazana ny sekoly katolika sy ny fikambanana masina, miaraka amin'ireo vao miaranasa samihafa. Aza sy doka amin'ny vokam-panadinana sy ny fifananana samihafa fotsiny, ho tadiavina ny fomba sy ny sehatra rehetra ahafahana manao azy ny ahalalan'ny olona ny fampianaran'ny Eglizy momba ny fiarahamonina. Aoka tsy hisy angalatra ny fanantenanao aminareo, hoy ny Papa Benoît 20. Na izao aza ny mahazo antsika dia velomy hatrany ny fanantenana. Azakivy ao anatrehan'ny sarotra, fa mitraka hatrany miatrika ny fiainana sy manatanteraka mpitiavana ny adidy manandrify sady mikaroka hatrany izay mahasoa kokoa araka ireo antso natao teo aloha. Tahaka ireo vahoaka tany anefitra dia onena i Jesosy mahita izao fangirifirina mahazo antsika izao. Manohina ny fondro zany, fondray aman-dreny tsy mahazaka ny manjoa anjanany manko ny fon'Andriamantsika, ka tsy afaka mijery fotsiny izy. Ary mipetraka hatrany ny teniny hoe isaky ny nanao izany tamin'ireny madinika ireny ianareo dia nanao izany tamiko, ary isaky ny tsy nanao izany tamin'ireny madinika ireny ianareo dia tsy nanao izany tamiko. Masinda Mateo 5:4-7 ka hatramin'ny 9:7.
ny fitiavana no isehon'ny finoana sy ny fanantenana sady mandavorary azy. Fitiavana manosika iasa sy hiatrika ny fiainany zany ka hanorenana ho avy tsaratsara kokoa hatrany. Koa sady manao ny adiditsika isan'andro amin'ny pahitsiana isika no mivavaka tsy tapaka hoe ho tonga ne ny fanjakanao sy ny hoe ampitomboy ny finoanay. Iombonanay ny tenin'ny Papa François hoe amin'ny fo maimai no hitalahoky ny fanantenana ho an'ireo mahatra tapotisany maro izay tsy manana ny ilainy mba hivelomany. Tsy hanaritoky ary sika fa hiatrika hatrany sy hatsiaro tena fa mpiara-miombonantoka amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara tany lazantsika. Ombantsika hatrany ane ny vavaky masina Maria mpanjaka vavin'ny Madagasikara sy Masinda Josefa miaraka amin'ireo olo-masina sy olo-tsambatry ny tanintsika. Mitsodrano anareo zay evekanareo. Natao teto Antananarivo androany 12 Novambra 2024 fahatsiarovana ny fetin'ny Masinda Albert Legrand eveka sady mpampianatry ny eglizy. Ya, ny Monseigneur Jean-Claude Rakotoarso zany zay secrétaire général eo anivon'izany fiondronam-beny eveka zay no namaky ny fanambarana zay nalefa antsika ray manontolo iny. Mafy be hoy le fanambarana, mahavaivay izy, tena nahazo ny anjarany ao anatin'ny fampieritreretan'izay le mpitondra fanjakana. Ny zavatra ohatran'ireny dia ahafahana manitsy ny dia raha ohatra zany azo ahitsy. Omentsika foana zay raha ohatra ka azo ahitsy zay satria ilay mpitondra fanjakana dia iny manana ny toetran'iny izay efa zareo menakavy moa zany ao anaty molina ray, ao anaty lasitra ray dia miheviteno mafy be mandrakizay ny tantana firenena dia tsy mieritreritra mihitsy hoe izay iteny ka olombelona lena ny nofo sy ray ihany ka misy limitiny, misy fetrany amin'izay fetra rehetrarehetra araka ny zaka ny vatana sy ny sainy. Dia tsy mieritreritra mihitsy ny ho avin'le taranany, ho avin'le Madagasikara raha pitso raha afaka pitso. Tsy mieritreritra mihitsy hoe inona moa no mba adin'ny taranaka aminay sy ny taranakay any aorianany amin'izao toetra mapomba ataonay mitantana firenena. Mihevitra azy ho tsy refesy manidy mafy be ary tena mihevitra any zareo ho tena hoe mpitondra mandrakizay ka tsy eritreritra mihitsy fa misy fetrany ihany amin'ny maha-olombelona lena nofo sy raha azy ireo. Dia fampieritrretany zany ny zavatra nandrasantsika zao ho amin'ny fanambarana lehibe nataon'ny fiondronam-ben'ny eveka iny. Dia zao isy mpitondra fanjakana tokony teny amin'ireny amin'ny hoe voarainay tokoa ny afatra avy aminareo ray aman-dreny, anitsy ny dianay zay ary hialanay tsiny raha toa marina ka misy amin'ireo androm-pitantanana zay tsy nety avy taty aminay. Hanariny zay ary zany everina fa olo-kely natao mpitondra fanjakana. Fa raha ohatra zany tsy miteny mihitsy nylay mpitondra fanjakana ary tsy mamaly tahaka le zavatra nanontanitsika teto hoe navela nandeha fotsiny amin'izao hoe hiary lalara manatsoa amin'le hoe candidat-mpanjakana dia tsisy ny teny. Le mpitondra fanjakana tsisy version officielle miainga avy any amin'ilay exécutif. Tsy nanitsy an'izany le tompon'andraikitra anatin'ny antokony dia mikonfirme zany fa masinina ny fanjakana rehetra, ny appareil d'État, ny olo-mpanjakana rehetra zany dia hanosika an'ilay ary lalara manatsoa. Dia atahorantsika zany satria isokatra raha vitsy mifampilezakevitra dia isy karazana candidat marobe amina commune marobe avy amin'ny lokony volomboasary ihany koa zany hiteny hoe candidat-mpanjakana zay satria tsy niteny an'izany le fanjakana voaresaka voalohany. Laha iantoko ny salotra an'le candidat-mpanjakana sy lay mpikarakara ny fifidianana. Ny mba hiaiko ny teny amin'ny anarany dia mitondra teny rapporteur eo anivon'ny mpampakateny eo anivon'ny seni hoe izy ara ny teniny amin'ny hoe mba natsoko tamin'ny antso atarby izay azoko taty amin'ny contactako hoy izy. Fa ny seni amin'ny akabeany zay vao miaram-pirenena mahaleo tena misana ny fifidianana dia tsy narenesantsika feo officiel. Zany nge le zavatra manahirana amin'izao fotoana izao. Dia ohatran'izay ihany le zava-misy mandeha amin'ny mokon-dohany reto olona reto. Ka na dia ohatran'iny ara ny faneho-kevitra faratapony milaza ny zava-misy miary vahoaka satria manana andraikitra amin'ny mampaminany azy ny mpitondra fivavahana, amina mpiandro indry azy, fa amin'ny lafiny ray mandray ny andraikitra amin'ny
fahefana ara-moraly azy, mpitondra tenin'ny vahoaka ary mpiaro ny vahoaka azy ihany koa le mpitondra fanjakana zany, manoloana le zava-misy amin'ny akabiany. De tamin'ny 15 volana novambra no nivoaka ny fanambarana iny, tsika izao 17 volana novambra, zany hoe 3 andro tateoriny de mangina le mpitondra fanjakana. Tsisy afaka nasiketa zany hoe mpanohatra avy ny fivondronam-be ny eveka, tsy mpanohatra izy ireo. Fa raha aman-dreny mahita ny zava-misy marary an'le voaka malagasy sy manjoa ilay firenena iombonana de Madagasikara izany. Sao de sy teny amin'ny hoe de nidokidokin'ny tim manany firaisankina tany, tsia manana ny fahaleovan-tena tsara izy ireo, ary tsy misy afaka mandrokindroky na mitsikombakombaniny amin'izay hevitra avoakan'izy ireo na mi-influencer, raha ohatra ka ataotsika vary aminany na faniohon-kevitra hatran'izay le izy. Fa raha aman-dreny matoy eveka zany, monseigneur zany, de nisy digana marobe ara-panahy sy ara-pahaizana vao tonga tamin'izany andraikitra zany. Noho zany tsy olotrony reny zany no hoe voarokoroky na hoe voatampitampi sanatrindresaka, fa amin'ny feo feritrereta mampitarika mpitondra fivavahana azy de nijoro miaro ny vahoaka malagasy sy ny tanindrazana izy ireo. Fa ny nafinaritra ihany koa tamin'iny de zao le fahasahina izy ireo nylaza am'le olona ohatry ny karazana mpanasoaso ny fitondrana, tohatry ny endrika voakarama mihitsy ary. Io ny fanambarana ny renesitsika ny tenen'izy ireo ary tena misy tokoa nge zany e, tsy adalany rehetra no miteny hoe pisolelaka piaradia ny fitondram-panjakana. Zavatra efa tsy mety zao de mbola tenena ihany hoe mety io, merci, bravo, félicitation. Nefa era malala iny zava-misy de avy any zany le pisolelaka, le mpanasoaso de na mampidikizo am'le fireneny zany, mandatsaka kady am'le fireneny zany, satria olona tokony mba hametraka balizy ary fa na hitena le mpitondra fanjakana ny amin'ny hoe ahitsio dia tsika fa tsy mety ty. Fa reny no vao mainka mampijabaka, reny no vao mainka manampitosika an'le mpitondra fanjakana handray fanapahan-kevitra diso sy hananao foana anatin'le fitantanana an'le firenena. Tsy mety zany. Raha ohatra hoe n'olo reny misy fahavoazana any amin'ny tandrify azy ny azy, fa ny olana de zao le mpanasoaso, le mpampijabaka, le pisolelaka mety mahazo tombony kely izy, fa le vahoaka malagasy amatapitra ny victime amin'ny zavatra ataony. Satria tsy mialo anatin'le contexte ny zava-misy tokoa le mpitondra fanjakana, fa heveriny fa marina sy rariny ary mety le ataon'le pisolelaka sy le mpanajabaka de arahany ambokiny le izy, tsy ampy fanady adiny de le firenena mipotika am'izao fotoana zao. Zany no tena manahirana am'le zava-misy iainantsika ankehitriny. De manitsy izany itsika, manaitra izany isika ny amin'ny hoe tena tsy mety tokoa. Fa soa fa tsy hoe isika eto amin'ny ara-manonja ihany no mpanaitra, satria reny zavatra resahan'ny fivondronam-be eveka reny, zavatra efa fambarantsika matetika ny fandaharantsika, saingy tsy isika no miresaka azy fa ny tompon'andraikitry ny fiangonana. Reny zavatra resahan'ny fivondronam-be eveka reny efa nitairy ny mpanohatra reny sy ny firaisankina, efa nyresahan'ny RMD mamy fomba samy hafa ny resahany azy, saingy tsy ny timina sy ny firaisankina sy ny RMD mitsony no resaka azy, fa reo raha aman-dreny lehibe, ilay tandrifo ny vahoaka malagasy sy ilay tandrifo ny mpitondra fanjakana ny tiantsika tenenina amin'izany. Reny zavatra resahan'ny fivondronam-be eveka reny de efa fitaraina ny olona isan'andro ao amin'ny tambajotra sosialy, amin'ny antso atarby vatana amin'ny onjam-peo ary amin'ireo micro-trottoir samy hafa na stand-up amin'ny fahitalavitra. Fa saingy zao ny ray aman-dreny fitarika fiangonana no miteny azy de hafa ny fivoakany amin'ny tontolo tserasera.
na ny mpanao gazety teo amin'ny setroresam-pirenena dia samy voy aniny avokoa. Raha ny any ivelany misy an'ireny avy hatrany dia nisy réunion d'urgence, misy fivoriana maika angana ataona mpitondra fanjakana satria mandonda atrabatra ny mpitondra lehibe sy tompon'andraikitra lehibe. Eritrereto raha ohatra zany ino ny fanambarana, ary raha mbola mitoy zao zava-misy zao ka re raha eman-dreny reo no aka fanapahan-kevitra tahaka ny tany Birmanie moanina no nitarika vahoaka tsy nakatotsony ny fomba fitantarana ny jaintra na fitantarana miaramila, fitondrana miaramila tamy Birmanie de nenjera le fanjakana saingy mbola tsy tonga am'izany ary tsy mieritreritsika fa izany ny lalana fa engany ka isy mpitondra fanjakana mba ho tonga saina dia anaiky ny aminy hoe misy tokoa ny lesoka fanariny zahay mametoko zahay ho an'ny ray aman-dreny fa tena mpitondra mendrika tokoa am'ty fireneny ity zahay amin'ny fanapahan-kevitra sy ny zavatra rehetra hita tananay an'le Madagasikara satria ity tsy amin'ny volomboasary rery ty Madagasikara ty, tsy propriété privé amin'ny volomboasary Madagasikara, tsy manana kadasitra amin'ny Madagasikara irery manokana ny volomboasary mitantana am'izao fotoana zao. Iombona nyty fireneny ty ny arena reto ato aminy, ny fananana rehetra ato aminy, ny vola mihodina ato ka an'ny fanjakana dia an'ny fireneny zany ary ny vahoaka ny tompony zany. Ary na ny didim-pitsarana ary amin'ny anarana voaka malagasy. Dikan'izay ny fanapahan-kevitra tokony raisina amin'ny zava-dehibe dia tokony hanome voninahitra an'le voaka malagasy. Zay nge ny zavatra andrasasika. Fa atao fakambato fotsiny le voaka malagasy tamin'ny fifidianana. Atao fizarana koveta fotsiny. Atao fakana vola sy fanaovana antom-bola amin'ny analan'ny trosa. Na aide io, na pré io, na don io. Dia atao antoko amin'izany fotsiny le voaka malagasy sy ny taranaka an'iriny. De manao ny daniny kibony le mpitondra fanjakana amin'izao fotoana zao. Ka engany eo isika aorian'ny fanambarana iny ahentsika na mety ahita mpitondra fanjakantsika tsy izaozao ka mba hamaly tsara ny amin'ny hoe voarainy any afatra avy any amin'ny ray aman-drem-piangonana hanitsiny dianay zay engany eo ia fa zay le tiako tenenina hoe ohatra ny meritreritry reto olo reto fa tsy olombelona novosora tsy lena de meritreritry azy fa mafy be sy mandrak'izay le fahefana eo an-tanana ka tsy meritreritry mihitsy hisy limitiny. Tsy ho mpitondra fanjakana nge nareo raha pitso afaka pitso hoe hiverina olon-tsotra nareo am'izany fiverenareo olon-tsotra zany miala eo am-pelantanareo le girofara, miala eo aminareo le cocarde, miala eo aminareo le garde du corps, miala eo aminareo le protocole, miala eo aminareo le avantage samihafa zay raisinareo de miverina olon-tsotra nareo. De rehefa miverina olon-tsotra nareo afaka mandinika tsara am'izay ve hoe tsy rary ny ary tsy nety koa zavatra nataontsika fontsika nitarina fanjakana ka de mbola eo ianareo de ahitsiny ty fa ratsy be ia raha tonga amin'ny fanapahan-kevitra raisin'ireo a tahakin'izay tamy Birmanie. Mafy ane zany mpitondra miaramila tamy Birmanie zany tsy nahitan'iza irika na afahana nietsika na lay ligy ho an'ny zon'olombelona ary zay anina tanjaka tany miaraka ny Aung San Suu Kyi de sahirana nanohitra ary zay manohatra rehetra amana rovony no migadraina no maty tsy ferana tsony tamy Birmanie. Ny fanidina onjapeo, fanenjehana fivoriana gauche droite, famoronana dossier olona de tsisy neritreritra mihitsy hoe henjery reto fitondrana miaramila reto fa vitan'olona rangata amin'ny Birmania.
nanakisaka am'izany fitondrana jado na nanapatra fahefana zany. Zay ny tiako tenena hoe tsy mafy be zany ny mpitondra fanjakana. Aza mieritreritra mihitsy fa mafy be nareo. Tsy maharesy vahoaka matapitrisany nareo, saingy mbola tsy tafahetsika fotsiny le vahoaka malagasy. Fa misy fetra noho ia, misy fetra noho ia. De manitsidy, aza mevy teno mafy be, aza manandra teno tena tompo-pahefana, ka ambony lavitra n'izay mieritreritra fa mety manam-panasy manam-pahendrena manitsy ny dianareo. Aza mieritreritra an'izany mihitsy. Manana fanetretena. Io anatrehany zava-misy am'izao fotoana zao, de mba mitoera ho mpitondra ny eno ny feo samihafa. Ary rehefa tsy eno ny feo am-pano ohatra ianareo, de mba eno ny feo am-mpitondra fanjakana, mpitondra fiangonana, mialatsiny indrindra. Rehefa tsy eno ny feo am-pano ohatra ianareo, de mba eno ny feo ny mpitondra fiangonana. Zay fotsiny ihany zavatra angatahantsika. Rehefa mieno ny feo am-mpitondra fiangonana ianareo, de afaka mieno ny feo fieritreretanareo. Mafy be nge faneho-kevitra natao Général Ramakavely Désiré zany. Mafy be nge faneho-kevitra ataon'ny Général Zakarimanina Feridina zany e. Manamboninahitra Général teto amin'ny tany sy ny fanjakana zany. De ho ataonareo tsinitsinina ve ny fomba fahitan'ireny olon'ireny zava-misy amin'ny ankapobeny aina firenena. Mafy be ny faneho-kevitra sy ny filazana zava-misy sy ny fanadihadiana atao Ser Josaph Mahovo, de atao tsinitsinina ve zany. De zay le tiako tenenina hoe iza moa tsy efa miteny am'izao zava-misy zao. Fanjaranareo mpitondra fanjakana sisa sy ny feo fieritreretanareo, na anitsy ianareo ny dianareo, na anareo hanoy lay mahazatra anareo, de hoentinareo amin'ny fanaovana azy le zava-misy. Zay fotsiny le izy. Eny de misy miteny tany Tomasina nge izy namaly e. Itsika miresaka fanjakana ray manontolo. Zay ihany ny atsika. Miresaka fanjakana ray manontolo tsika. Dikan'izay, communiqué officiel navoaka ny fiondronam-ben'ny evêque, mieritreritsika fa communiqué officiel ihany koa tokony hamalina an'izany. Ary azo eritreretiny zany ny amoahana an'izany amina filan-kevitry minisitra ngeza be, satria avo lenta ny ady hevitra fa tsy teny mandalo fotsiny ihany. Aloha de hitsy ohatran'izay le izy. Mahakasika zavatra maro be manko sy ny fanambarana iny. Dikan'izany tsy olona ray ihany ny tandrifin'iny, fa ny institution ray manontolo, ny fanjakana ray manontolo. Zay le antony mahatonga antsika hoe raha ao anatin'ny conseil des ministres raha mandray ho zava-dehibe an'ireny fanambarana ireny ka samy teny sy anitsy ny diany, de misy exécutif ao, présidence sy ny primature. Satria ny atao hoe fitantanana firenena de tsy olona ray na roa. Matoa zany zao zava-misy zao tonga amin'ny tsy fahomby azana, de ekipa no mitantana firenena no tsy mampahomby azy fa tsy olona ray na roa fotsiny. De ny ekipa no miara-midinika hoe itsika voakasika ty inona ara no candidateniratsika manoloana an'ireny fanambarana lehibe ireny. Zay nge le zava-misy. Zay le andrasan'izay. Fefa ampy zay ny teny kely samihafa maniditsidina mba hampitoera anatin'ny taratasy le izy, ho hitany rehetra le izy ny amin'ny hoe nieny tokoa izahay, hanitsy ny dianay tokoa izahay, efa misy miezaka fa mety mbola tsy ampy, manome toko izahay fa tena anao ny ainay tsy ho zavatra sy ny sisa sy ny sisa. Zany ny tena andrasany zany. Ary ekipa no miresaka amin'izany fa tsy olona ray amina lanonana samihafa mamalina izany. Zay zany no heveritsika
fa tena goavambe ao anatin'ny adevitra tahaka izao. Eny ary de akasitrahako satria maro ianareo no manaraka ny fandarantsika ao amin'ny tambajotro sosialy amin'ny pejiny MBS. Akasitrahako isika nanaraka izay fandaran'izay isaorana ihany koa moa zany ny rehetra izay mameny toromarika torevitra, mame ihany koa ny zavatra zay tokony resahany eto de anaovako kopakopa-tanana raha Jules ny Atsoro Mandidy any mpanaraka ny fandarantsika, anaovako kopakopa-tanana ihany koa taty Milena eny Bypass eny zay mpanaraka ny fandarantsika, ny namana rehetra izay mpanaraka ny fandarantsika dia indrindra reo zay mifanena tamiko tamin'ny faran'herinandro de anaovako kopakopa-tanana. Ho an'ny fanombohan'ny fampielezan-kevitra zany dia efa misy ny fandrotsahana ny programme zay ho fatatsika zany amin'ny eto amin'ny onjam-peny MBS sy ny fahitalavitra ary any tambajotro sosialy any ny fanombohan'ny fampielezan-kevitra ho an'ny kandidat Tojo Ravalomanana laharana fahaefatra ho an'ny eto Antananarivo renivohitra. De misy ihany koa ireo kandidat maro samihafa anokatra ny fandaram-potoanany ho an'ny fanombohan'ny fampielezan-kevitra amin'ny fotoam-pivavahana samihafa de marobe izy ireo zany fa samy miandry isika zany ny programme zay omeny ireo candidat. Fa ny anay aloha zany eny Ambohidratrimo dia rapitso amin'ny 7 maraina no fotoana eo amin'ny QG ny quartier général ny Antokotiko Madagasikara eo atapy-tanàna Ambohidratrimo zany amoron-dalana eo amin'ny lalam-pirenena fahaefatra iny no QG quartier général ny Antokotiko Madagasikara ho an'ny laharana fahaefatra tarihan'ny Fanira Zafy Manantany. Ny tenako zany de rapitso no fotoana, rapitso zany no fotoana amin'ny 7 maraina miaraka amin'ireo namana mpiaradia mpiara-miasa mpanohana marobe zany efa misy ny fandaram-potoana ao aorianan'izay amin'ny 7 zay fa tongava maro isika rehetra zany amin'izay rapitso zay de arotsaka eto ihany amin'ny fandaram-potoana ho an'ny sasany zany fa aka-endrika hafa kely fotsiny indray zany ny fandarantsika zay ameana satria misokatra rapitso hoe amin'ny fampielezan-kevitra dia ifandimindimy miaraka-amiko atao anatin'ny fandarana zany ny namantsika Rina Rabe Mananjara de hitondra ihany koa zany izy ny vaovao sy ny zava-misy de andray ireo vahiny marobe isesy mihitsy ny fandraisana vahiny amin'ny fandarantsika miara-manonja de ifandimindimy eo zay mirahalahy amin'ny miara-manonja zany isan'andro de mety hitanareo de mety banga kely de mety hitanareo indray zany satria sady manentsika ny fampielezan-kevitra zany ifanomezana andriovina programme matetika asa ho an'ny vahoaka Ambohidratrimo no miazakazaka ihany koa tamin'ny fandarantsika satria tsy maintsy zaraina ihany koa zany ny vaovao samihafa amin'ireo candidat ny Antokotiko Madagasikara sy ny fanoherana manerana Madagasikara de mizaran'izany zay indrindra ho an'ny candidat Tojo Ravalomanana sy ny fampielezan-kevitra zay ataon'izy ireo de zarainy zany atao anatin'ny fandarana miara-manonja moa ilaina ihany koa zany no miresaka ny zava-misy iaina firenena amin'ny ankapobeny zay ary fa de makasitraka atsika rehetra nanaraka ny fandarana tamin'ity androany fa 9 volana Novambra 2024 ity ny tenako Fanira Zafy Manantany no nitatana nitarika ary namakafaka ny vaovao samihafa nentina tamin'ny tsika rehetra zay mpanaraka izany isa-tokantrano sy any amin'ny toeram-piasana samihafa na amina fitaterana eto atoerana sy any ampitan-dranomasina miaraka amin'ny namana teknisianina tarihan'ny Faliramanarivo sy tsiky ao ambadika ao dia akasitrahako ihany koa ny fiara-miasa matotra amin'ny Radio Madame misy an'ny Rimalala ry Robena ry Valsolo Menjanary ihany koa miara-miasa amintsika ao amin'ny Radio Madame de zato teboka valo manana fandarana mahafinaritra koa ny Radio Madame manana ihany koa fanomezam-baovao mahafinaritra ihany koa fizaram-baovao tsara de tsara ihany koa zany Radio Madame izany tena radio ny tanora ary ny firafitry ny mozika sy ireo fandarana vokariny namana mpiara-miasa dia azo lazaina ihany koa zany tena mitondra fanabeazana de aza misaraka ihany koa raha ohatra moa zany misy fotoana afaka mihaino Radio Madame tsika dia hirarina ny enotsika ny Radio Madame zato teboka valo ny radio MBS 5 teboka efatra de manome fotoana ho an'ny rapitsondray zany fa efa mifandimidimby eo zany ny tenako sy Rina Rabe Mananjara zay poste disitsika atao anatin'ny fandarana ihany koa sy ao amin'ny onjam-peo mandray ny aloha MBS isa maraina zay mifampizara amintsika ihany koa ny vaovao zay tsara ho fantatra. Makasitraka tompolahy makatelina topovavy tsika zay nanaraka ny fahitalavitra sy ny radio MBS sy ny Radio Madame tamin'ity fandarana miara-manonja ity.